Nanamafy kosa ny ministry ny raharaha-mbahiny malagasy fa efa mirosy ny fanadihadiana rehefa mandray ny andraiky ny tompona andraikitry ny filaminana momba ny raharaha fakana akeriny teratany frantsay tany Toliary. Ny tompona andraikitry sécurité zany ny ministera raharaha-mbahiny nge rehefa hoe nampandriry zareo dia nandray ny andraikitra izahay. Nandray ny andraikitra izahay fa ny ministera tompona andraikitra amin'ny sécurité zany no mijery ary matoky sy mahita fa efa mandeha ny ankety izay ataony zareo dia mitatsika io zany fa dia petraka fa indreny fitsarana le lazaiko foana hoe ianao mpiasa mpanjakana ianao citoyenne ihany koa rehefa misy ny ametrahana anao ny andrana anao dia si c'est pour servir le pays dia vonona foana ianao marina fa misy firaisana sahala amin'ny ataoko hoe fianakaviana no fitondrana tato amin'ny senita tato izay tsy moramora ihany koa nandritran'izay teletaona izay afandray ny rivotra indrenanao rehefa ao anatiny ao fa dia raisina mpanetry telo izay miasa rehetra atao.